raha mampifanolana mpisolo vava sy olotsotra teny fitsarana zay niseho teny Analakely. Mpisolo vava iray niaraka tamin'ny vady aman-jana no fantatra fa nikasy tanana sy namotika fiara ary nanompa chauffeur sy ny tompo fiara tetsy Analakely ny volana septambra lasa teo. Ny 20 oktobra lasa teo ny tokony hiakatra fitsarana izany raharaha izany fa nahemotra tamin'ity androany ity. Tapaka indray anefa tamin'ity androany ity fa hemotra amin'ny 13 janoary indray ny fitsarana. Ny fitsarana zany dia hemotra amin'ny 23 janvier indray izy satria misy dossier anankiroa. Ny anankiray dia le tompony tomobile sy le ramatoa no paina ary ny tomobile ny mpitehana dia dossier anankiray. Ny anankiray indray le avocat le torina no mitory fa hoe nanitsaka anazy io sy ny zanany ny tomobile dia mitory koa izy zany fa voaitsaky ny tomobile. Ka reo zany raha atao ny jonction zany raha ampiarahana ny dossier dia tsy maintsy antsoina le olona misoratra amin'ny tomobile amin'ny carte grise. Ka misoratra amin'ny carte grise tsy izy fa nivadiny madame Eliane izay le ramatoa voaompa tamin'ny fotoana io. Ka amin'izay fotoana izay zany no tsy tatongavan'ilay olona teo zany dia tsy maintsy installenao koa ny mama satria mama ny assurance le tomobile sy le tompo le tomobile zay mahatonga an'izy hoe renvoyena amin'ny 23 janvier fa mbola tsy en état reo dossier reo satria efa nampiarahana zay no atao hoe jonction. Ka izay zany ny antoanton'izy fa tsy maintsy fantatrinareo ihany izy raha araky nareo moa zany mazava moa zany fa araky ny teninareo matetika dia hoe samby an'izao mbo nisy raha tahaka an'izany kasika ny avocat ka ianareo mbola tsy ianao plaidoyer sady tsy tenin'inona fa mbola ianareo anaraka azy eo dia hitanareo fanefa. Raha iverenana ny tantara dia teny Analakely manakaiky ny totobatin'Ambondrona ny sehoan'ny tantara raha iny akaparkin'iny ny chauffeur dia nivatravatra avy hatrany ilay mpisolo vava ka sady nanompa no nidaroka ilay chauffeur.